Ampitsikina tanteraka no anaterako ny araba ny tokantranonao indray amin'izao takariva izao tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao anaraka ny vaovao antsika hatramin'ny farany. Isan'ny vaovao hisongadina ato anatin'ny fampahalaam-baovao antsika amin'izao takariva izao moa mikasika indrindra ny tontolo ny fifidianana sy ny fanomanana ao anatiny izay efa vonina ara-teknika mofony eo anivon'ny senita hiatrika an'izay fifidianana izay raha nambarany avy eo anivony ity sehatra ity. Akoatrany izay ihany kosa dia mangataka indray kosa ny anesorana ny tompona ndraikitry ny anesorana ny sekretera jeneraly ny fampianarana ambony eo amin'ny toerana misy azy ny tompona ndraikitry ny fikambanany ny ray aman-dreny ny mpianatra izay mandrato fianarana any ivelany. Nisy kosa ny fanompom-pivavahana lehibe izay notanterahany avy eo anivon'ny fiangonana katolika omaly tetsy amin'ny Coliseum teny Antsonjombe fotoana moa izay nanamariana ny fankalazana ny fety ny vikaria episkopaly afovoany. Avy hatrany ary isika dia iroso anatin'ny vaovao ny lafiny ara-politika no etsika isantarana an'izany. Ny tolakandro teo dia nanao fanambarana mialohan'ny fifidianana ireo iraky ny mpanara-masy ny vondrona afrikanina ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Azo heverina fa voninkiroso marina amin'ny fifidianana demokratika ireo mpanao politika malagasy raha izay marimaritra resana ny fanarana nandritra ny herinandro vitsivitsy momba ny fifidianana izay no jerena raha hoy rano nambaran'izy ireo. Misy any anefa ny lesika hita sy ny fanamariana nentin'izy ireo tamin'ity androany ity. Hoarantsika ara ny anjinjinin'izay. Efa nahavita dingana lehibe ny voameram-pirenena misahana ny fifidianana tamin'ny fanatotosana ireo asa sy andraikitra andavorariana ny latsabato raha ny fanambarana izay nataon'ny mpanara-maso ny vondrona afrikanina tao amin'ny trano fandraisam-bahiny Colbert ny tolakandro teo. Na dia izany aza dia misedra olana ara-pitaovana sy fandaminana ihany ny voamera noho ny firenena midadasika noho ny fodi-drafitrasa sy ny fitokamon'ny tanàna sasany. Mbola mila fanofanana fanampiny ny mpiasan'ny senity sasany azahoany manatotosany asany antsakany sy andavany raha ny voalaza. Tsapa ho ireo mpanara-maso ny vondrona afrikanina fa misy fahasamihafana be eo amin'ny fietsiketsehan'ireo antoko politika sy ny kandida amin'ny fampielezan-kevitra. Mahatonga tsy fifandanjahan-kery ny tsy fisian'ny fitsipika mazava momba ny famatsim-bola omeny fanjakana na ny tsy miankina mandritry ny fampielezan-kevitra. Tafaroboka amin'ny sehatra maro ny fifidianana ny fiarahamonim-pirenena indrindra amin'ny fanentanana kanefa tsy mbola afa maneho ny fahaiza-manao ny tanteraka eny anivon'ny vahoaka ry zareo noho ny traikefa voafetra sy ny fodi-drafitrasa mbola marefo. Naneho ny alahilony koa ny iraka noho ny tsy fisian'ny lamina manokana manamora ny fandraisana anjaran'ny vehivavy, zokiolona sy olona manana fahasembanana amin'ny raharaha-pifidianana. Nanamafy ireo ahiahin'ny mpanara-maso ihany koa ny fahasosoran'ny mpifidy sasany amin'ny tsy nazahoany ny karapanondrona maha-olom-pirenena ilaina amin'ny fandatsaham-bato. Angatany iraka ny amahana ireo olana ireo arak'izay azo atao mba ahafahan'ny mpifidy rehetra manefa ny adidiny. Manaingatra ny governementan'ny tetezamita, ny senita ary ny antoko politika ny iraka mba hitandro ny fandriampahalemana amin'ny fampanajana ny rijan-tenin-dalàna rehetra momba ny fifidianana. Na dia eo aza ireo tsy fahalavorariana hita tokony anamora ny fisian'ny fifidianana tsy mitanila ny rafi-panjakana sy ny rafi-pitsarana mijoro amin'izao vanim-potoana fanomanana izao. Raha pitsy moa dia isy ny fivoriana iarahan'ireo lehibe ny iraka mpanara-maso ny fifidianana miaraka amin'ny mpanelanelan'ny SADC izay ho tanterahana eto amin'ny trano fandraisam-bahiny Colbert ihany.